Kora FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Ny tena ty. Nosoratany RS Ita. Zoma amin'ny rina. Oloravaka. Arliva. Ary mampionona. Christophe Rabearmanana. Ary Tsiaro. No amelona ny tantara. Nandray feo sy nanatosa miaro fi. Andro faefatra. Mazoto toerana ke. Misaotra. Ravaka. Ravaka. Efa tonga ne dady. Ho avy azy dada. Manahoana o? Manahoana dada? Manahoana kia? Avy eto amin'ny dada aloha mipetraka fa ampafantarina ny vahiny. Izy kimo no mialy. Izy lefa ny fampiresantsika mianaka. Dia izy kosa ny ravaka ry mialy. Faly mahafantatra ny ravaka. Zako? Ndana araka mba teneno kely vao mba natra ranom-boankazo ho antsika. Tsara tarehy kely izy hita mihitsy hoe mbola zaza endrika. Tadreny loatra. Fa dia fantatra avy hatrany hoe zaza tokana taizan-draiko. Mianta kely. Zay ny lalana sisa hitako fa ito izany fahasambarana. Tsy tiako diavina alahelo intsony ny fiainana. Reto azy. Dre, fa izy vao? Mbola manasala mari amin'ny bassin ry izy dia tsy tiako ho tapaina. Misaotra kia. Ao araka ataovy. Every hoe fanay aminareo ianao fa aza mihafahafa. Ianao koa? Vita daholo ny eto mody amin'ny piso. Mbola misy iray fa tsy tafavoaka ny tena janona aloha. Ravaka tokoa moa zao efa taona famaranana. Ie. Mino afa efa tsara fanomanana e. Efa mezaka ihany aloha e. Fa inona daholo zany ravaka? Fa inona kia? Ravaka? Fa inona teto ndry? Andriamanitra fa naninona ny vakina ohatran'izao avokoa reo sary reo e? Satria tsy misy ilana azy tsony. Satria tsy misy tokony anjatiana azy atao amin'ny trantsika tsony fa metrika milevina ohatry ny tompony. Metrika ho lasa lavena ohatry ny lena mela azy. Andray. Le sary mary azy naisy neny tatsy amin'ny salova e tia midorandry ity. Tsy metrika isy zavatra momba ny nentsony atory data. Efa nampanitsahanao ny tokantranona ampitolefika ny eny ny rafiny. Efa nanalalefa ny efa mainty teo amin'ny sandrinao ianao ka vonina hitapo-maso manoloana ny vadiny fanaovana tamin'ny maty. Ravaka. Tsiry dada. Efa nanadino ianao. Namafany efa nanamarika. Nandevina tanteraka ny lasa. Tsiry sombiny aiko Takatra amin'izay ry ny atao hoe fiainana. Tsy voateran'olona efa manana efa vao mahafeny ny atao hoe fiainana. Saingy ny olona anankiray dia tsy mahavita mena irery amin'ny fiainana mandrakizay izany. Tsy iray ianao. Efa nanana fiainana mahalaza ny atao hoe fiainana koa ianao. Saingy noho ny etraketraky ny tsy fisia mandrakizay dia tsy toto tamin'izay mba fanirianao ny ianao fa ny sampana sahady. Tsy nataonao na afa-poanao nefa nalatra ho anao ka mahatonga anao hitady fiainana vaovao amin'ny marina mandrakizay tadiavinao ankehitriny. Diso ianao ry dada. Tsy ho hitanao ety an-tany izany mandrakizay izany. Eny diso ekeko izany. Olombelona sombiny aiko ka miaina fiainana misy fitiavana. Nisy nandreninao mandrakizay tsy ataoko mahafan'izay efa nisy niarahantsika taminy nefa ny lalana lalovako ankehitriny. Mino fa tsy hameloko akosa ny hitady an'izay mahasoa ka amarana antsika ny androntsika sisa. Indrindra fa ho anao zanako izay tena mila an'izany tokoa. Raha ho ada dia tsy mila e. Tsy mila reny ankoatra nefa nitondra nandritra ny folofolana. Rehefa nalaina tao amin'ny fianako ny ary tsy misy olon-tsony. Tsy misy faharoa-tsony. Inona zany ny tianao ataoko? Ny ianao tsy fantatra fa ny ahy efa vitako.
mialatsiny fa efa nezoriko tao amin'ny efitranonao daholo ireo entana sy dindon'ny nenonandravana an'izany tao. Tsy metrika ho raisina na oko tia izay rafindreo. Ireo foninahy sisa mirehariety atany ka tsy tsara raha ireo fahavalo ny fitiavana no anitsana azy. Neny nahoana re no ny maty? Nahoana ny nandao ny fiainako sahary? Fa nga ianao tsy niasa? Nangataka ny tsy asa aloha androany. Fa ahoana? Tonokorotan-tsaina be ianao ka? Manan'olana. Fa misy inona rivo Malahelo ny zanako a. Ha? Fa maninona izy? Maninona ny ravaka rivo Tsy maninona isika. Efa fantatro fa hitondra korotana eo aminareo mianaka ankehitriny ny fisiako. Tsiry mialy entiny tsy fahazarana fotsiny zany. Tsy manaiky ny sainy raha misy vehivavy hafa fikasana nitsaka ny akanondreny. Mialy? Ny mamindrindra amin'ray aman-dreny dia fitadiavana ny fahasambaran'ny zanaka. Moa ve tsy anatin'izany ianao ka? Eny, fantatro fa asoa azy ny fisianao eo amin'ny fiainany. Tsy sanatrehan'olo andreniny ianao fa anohy an'izay vitany fotsiny. Ny fomba fisainan'ny ankizy toy ireny dia midika ho famonoana tanteraka ny momba ilay tena ireny ny fisian'ny reny kely eo amin'ny fiainany. Ary tsy iovy izany toe-tsaina izany raha tsy mahadinika amin'ny hatsipiriana atao hoe fiainana izy. Ka tsy tsara rivo tsy mety raha mandahy izy. Sady sakana hoanao sady ve ny fisiana eo amin'ny fiainako? Sanatria tianao no izany tia azo koa. Ianao sy ny mombanao no tiaviko fa tsy hoe ianao manoloana eto izao ihany akory. Fitiavako azy no ampandeverako izay efa mba nofinofiko. Izay tsy inona fa ny fahasambarana iaina eo anilanareo mianaka. Izany ny tena tia rivo ampiaro amin'ny zanako ao koa izany. Ianao koa nefa ne afaka mampiatra an'izany aminy. Mety izy ianao oreny ampafantatra ny zanany zava-misy mbola tsy nidiaviny. Ampahalala aminy fa ny reniny ilainy zanaka foana eo amin'ny fiainany. Eny na sonindreny araka ny fandraisana azy aza. Mialy apio miankavy moa. Bonjour! Efitra tsitsako amin'ny fiarahana amin'ny sakafo eny ka davinao. Bonjour ny vahaolana. Manome tsiro tsy misy fetra. Mampivoaka ringam-panahiny mpahano. Mahasambatra amin'ny fianakavy. Na ao an-tokantrano. Na anaty restaurant. Spaghetti bonjour ihany ny atsika. Andramo fa bonjour le spaghetti tsy andisy fanasainana anao. Bonjour dahoany Ho anao io eno tsara afatra lehibe ity avy amin'ny Orange Money amin'ny vola ary Airtel Money ity. Toromarika entina miaro kokoa ny volanao, tazomo tsy ambaratelo ny code secret anao. Isao tsara ny volanao rehefa manao dépôt sy retrait. Tsy misy olona tokony ampy angataka ny code secret anao na ovinanao viny. Raha misy ayay aza misalasala miantso ny 204 ho an'ny Orange Money, 807 ho an'ny M-Vola ary 121 ho an'ny Airtel Money. Miara-miasa, iaro ny volanao. Teny efa mihatsara tanteraka ny fahasalamanao raha matoa kely mialy Izany ve dokotera? Nandritra ny traitement tsy nisy tsarotsarana intsony indrina ilay tao amin'ny kibo. Tamin'ny voalohany no mbola nisy an'ilay narary kely fa rehefa tao rindrina dia tsy naninona intsony ka. Tsara izany. Raha misy tsarotsarona zadiny no mandalo mbola mila fitandremana sy fanaraha-maso kely ihany mantsy na dia izany aza. Eny toko. Dia misaotra indrindra dokotera. Fa hono raha tsy madeso. Tsy dia resaka mahakasika ihany azy izy ity ka ialako tsy nidinity am-piandohany. Ahoana izay dokotera? Nisy fotoana tafaresaka tamin'ny Monsieur Rivo mino fa efa hanambarany taminao momba ny rahalahy. Ie, efa nilazainy tamiko tokoa. Raha tsy diso ny fitadidiako 20 taona ianao. Izy kosa 20 folo taona be zao ny elanela taona misy eo aminareo. Akoatr'izay efa mananjanaka izy. Vonina hiatrika an'izany rehetra izany ve ianao? Ny tena tia dokotera dia manao ny fitiavana ho lehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Ny efa n'olona ny sarotra no tia azy. Fa rivo kosa tsy mba isan'izany ka naina anjony ny foko izay tsy nijery sarangana elanela taona. Aza raisina hoe mihevitrina akory raha manontany an'izany. Olona tsy manao atsirampina fitiavana loatra raha i Rivo.
mampasorotiny azy indrindra nefa iny zanany vavy iny. Efa vonina mirehetra dokotera. Tsy ho azy irery akory fa ho azy mianaka. Voakarangazy hay ka. Tsy tapaka ny tavoahangy iny koa ve? Tero angapa izy karakely ihany a. Arezany hafa e. Toany koa sy pampidoroka nefa tsy manana afo akory. Aoka kosa raha zava sy pampidoroka. Mba manala kely fotsiny ihany na dia indraindray ihany azy. Koboko izany rangava. Mba nite analanareo fotsiny ny bandy. Zany ary ny afo e. Fa ravaka. Voantso mibaina sy bofindray angatsika e. Kosy vely. Kosy e. Tiany convocation ako. Ianao mbola ao amin'ny radio ao a. Tsy tako geze mbola etsotsoanandreo foana e. Efa tsy tonga mbola tsona ihany. Zaho aloha dia mbola tsy teny asany amin'ny daty. Ka dia tsy momba le tsy natongavandray aman-drenitsika iny ange radio ao e. Mbola toy an'iny ito. Avelao nga andro vasoko a. Efa sasatra miandro olona tsy tonga fa izy tsy janona ihany antsoantso lava. Abolana ngesy izy e. Dia raha tsy omeny convocation amin'izany tsika dia ahoana? Sika nge mba mahavita écolage ara-dalàna ihany e. Sika koa mba mahery eleva ihany ao an-dakiana. Izy indray ny reharehan'ny zareo idingany ery amonjy ambony ery raha sika indray tsy mihina convocation. Ka nareo zany fa tsy zaiko. Tsy maintsy mahazo convocation sika fa za matahotra e. Mariny io e. Mila miara afaka sika. Dia aza mitorororo loatra foana mba mamerena lesona amin'izay. Zangy manana boky exercice be dia be any an-trano e. Reny any traiteko foana amin'ny alina. Ka za tsy manana na dia lesona azako. Saova mpindramiko boky nareo dia miara-manao e. Atao ato-saina fotsiny hoe mainty afaka baka avec motion. Aiza koa ny atakarana ihany fandriko. Ay marina moa fa napasabla kay mbola mention ihany a. Nereka laty. Tara aloha dina amin'izay re tafangiray ao e. Ravaka tena tsy afiainiko andringa efa tena matahotra no voaroka ny bandy. Ty tsaka vela tsy malona la dia mbola sazo tahotra ihany. Mipekarakely sy dia ho afaka izany. Za aloha dia sotro ihany. Meo afaka ilay aloha e. Izany ary. Za koa aza zao mbola ampitombotra. Inona re izany ny sahazany ataony dady? Inona izany dira mbola tsy ampy amin'izao ataoko izao? Dantsana. Ahoana kia? Fa iza marina ho azy izany mba sipa miaraka amin'ny laty. Ndrioko. Fitiavana ngezana resaka izany e. Mba ohatrany ahoana marina mafy vavy mety amin'ny latony e. Ohatrandry io a. Dia maninona moa izany raha mba manandrana an'izany fitiavana izany koa sika raotra. Tovy tandemina ihany ko. Dia izay ary miala. Afaka tapabolana izany mariazitsika no atao. Rivo a. So dia aingana loatra izany ka. Atao faran'izay tsotra araka ny fangatanao ka. Resina fety fa fiarahany sakafo amin'ireo fianakaviana tena kaiky fotsiny no atao. Nefa nge dia tokony tsy ety izany. Fa ahoana? Ianao kosa ve vao izao no voaka amin'ny tokantrano iray aman-dreninao dia anao mariazy tsotra sahady. Nefa za pakatranao mba olona manana ny maha izy azy ohatr'izao ihany. Tsy manina fa aleo ajanona amin'izany e. Tsy tiako mbola hisy fety akotrokotroka koa eo amin'ny fiainanareo mianaka. Indrindra fa noho ny mariazoko ihany. Fa loatra ianao ary mialy. Ka na ianao koa range Rivo mba miavaka amin'ny rehetra e. Fa makasika azy efa tongotra izay. Efa vona amin'ny fanomanana rehetra ve ianao? Ny tiako lazaina ny any am-be ny tanàna sy ny any amin'ny mopera. Efa nandalo tany amin'izy ireo aka. Ny taratasy mombanao sy ny vavolombelona sy isandrasana dia miara-makany tsika manao ny dinika. Ary ravaka,
efa mba nilazanao ve izy? Raha riva miresaka amina. Tokony izy aloha ny resahanao momba n'izany voalohany Rivo a. Tsy tokony mbola nakany amin'ny ben'ny tanàna sy mopera ianao raha tsy voalazanao ny heviny momba ny fanambadianao reny. Raha riva aho mantsy anao no hiresaka amina. Rivo a, tadio fa tsy ny fiainanao rery no hiova ny fanambadianao indray fa ny azo koa ange. Fantatra fa efa nangona teny entina maliana ny amin'izay ho fanontaniako momba an'izany aminy izy. Saingy mba ho fampitanao aminy fa tsy manao ambany zavatra amin'ny fisina ianao na inona miseho amin'ny fiainanareo mianaka no tokony nanaovanao an'izany nge. Dia sy mandalina loatra ianao. Fa manatombo kokoa aminao mihevitra azy ho tsy dia misy dika eny anefa. Fa maninona moa tsy avelanao mifandray aminy ka? Tsy mbola fotoanan'izany re izao ry mialy a. Rehefa vita ny maharasintsika mbola efa neraserasy iray trano eny ane avy eo e. Avelao Arivo iresaka aminy fa sao dia izany no vahaolana namaivana vesatry ny fahasarotam-piaviny amin'ny toerandreniny a. Oako izao aloha ka tsy elatsony izany tapabolan'izany tsiny. Takatro angefa fifamaliana ny setriny ny fionako tamin'ny sy fitsidihako indray mandeha ny tokantranonareo iny. Fa maninona izao izany ny afeninao mafy tamiko? Fa bonjour, le spaghetti tsy andiso anatenananao. Orange, eo anilanao. Nanotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny Record FM. Ny tena tia. Nosoratany RS Zita. Zoma amin'ny rina. Olo-ravaka. Ary Liva. Ary Mampionina. Christophe Rabearmanana. Ary Tsiaro. Nona Melina ny tantara. Nandray feo sy nana totosa miaro fi. Mbola itoy.